toy izao ndraky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio ka tsao izay ampifola i Jerosalemanao. Maniry zava-panahy izay ampandroson'ny fiangonana araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary toy izany ihany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroson'ny fiangonana no tady avo indrindra. Ohatra, ny fanomezam-pahasoavana mahalala zava-miafina satria mba nafaingana ny fibebahana. Araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:12 manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra ka dia miseho ny zavatra takonao ampony dia iankohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Hitady ianao dia ahita mino vavaka isika. Ray eo ampiasao ireo olonao mba hampifony ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiona tompoko.